Mbola mitoetrany kosa ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay tanterahan'ny gendarmerie Pyrénées sy ny famerenana ihany koa ny fitokisan'ny vahoaka amin'ity gendarmerie Pyrénées ity. Misy araka izany ny fidinana ifotony no tanterahan'izy ireo tany amin'ny district Anambalavao tamin'ity fiatombohan'ny herinandro ity. Nanao fidinana ifotony teny amin'ny commune Andonaka sy Ankaramena ao amin'ny district Anambalavao ny voalohan'ity herinandro ity ny général Jean Raymond Rakotomanantsoa avy eo amin'ny sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie Pyrénées sy ny colonel Adjatiana Rasindralahy avy eo amin'ny Foibe Fibaikona nijerin'ny fampiarana ny toromarika sy ny baiko. Ifezana tanteraka ny tsy fandriam-pahalemana ny amerenana ny fitokisan'ny vahoakan'ny gendarmerie Pyrénées ary ho fanadiovana anatiny ary ady amin'ny kolokolo no tena antony izany. Ny ao amin'ny vatana tamin'ny vahoaka ity délégation ity. Raha ny loharanom-baovao eo anivon'ny gendarmerie Pyrénées dia efa betsaka ny fihenana amin'ny asan-jolahy. Novoriana ihany koa ny zandary izay miasa amin'ity distrika ity mba hiara-iady amin'ny kolikoly.